Miobio any Jehova ianareo olo-marina, fa miendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderany Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitoro folo. Mirafy raha-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Miobio any Jehova ianareo olo-marina, fa miendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara atolotra ianao ny dera sy ny saotra sy ny laza ary ho anao mandrakizay aneny voninahitra. Misaotra indrindra ny amin'ny ahafahanay miaraka eto amin'ity folakandro ity ary atolotra ianao ny fiderana rehetra ka raiso izany. Izao fotoana izao ihany koa no atolotray dia mba raiso fanatitra ankasitrahanao eo amin'ny seza fiandriananao. Fa miarahary aminay Andriamanitra ka ahita fifaliana ary andray fitahinana izahay amin'ity sabata folakandro ity ka ny fanahinao no azasarahana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Ampifaliana hatrany no hiara-bahanantsika tsirairay amin'izao folakandro ny sabata izao. Satria moa izao isika vao tafahoana indray tao anatin'ity taona vaovao 2024 ity dia mbola fifaliana ho anay ny miarahaba antsika tsirairay na tratra ny taona vaovao 2024. Ny firarianay dia hitondra ny soa, hitondra ainga vaovao ho antsika tsirairay indray izany taona 2024 izany ary ny herin'Andriamanitra, ny fitahin'Andriamanitra ny ho amintsika mandrakariva. Ialana tsiny moa izany fa dia izay miravafitra ny eto satria nandalo nisy fahoriana izany teo amin'ny namana Alain Franco izay irariantsika soa hatrany izy mba ahazo faherezana hatrany. Dia miarahaba amin'ny volasoa ihany koa izay namana tsy mahafoy izay miaraka amiko. Miarahaba ny vatosoa dia miarahaba antsika rehetra dia bonne année. Bonne année. Mialohan'ny androsoantsika eo amin'ny fandaharana dia toy mahazatra antsika dia hanaraka ny amboaran-kira izay efa nandeha tamin'ny omaly hariva isika, amboaran-kira izay hoentin'ny chorale adventiste Mandrosoa.
Salia sua banda
ankasitrahantsika ny antoko-pihira korale adventiste mandro soa tamin'izay amboarakira ho fideranan'Andriamanitra izay fa andeha ary sasenao indray izao niaraka hideran'Andriamanitra dia andeha ny hira fa 7:20 voninahitra ny no iarahantsika miredona amin'ny fotena feno fankalazana an'Andriamanitra hira voninahitra ny nafinaritra volasoa miara-niredina iny ary ohatra ny hitako ery tsika ao atokantrano ao tena mihira mafy. Ya, ny endriky ny programa indray zany
dia averina amintsika satria nisy fandaharana tsy maintsy narahana moa zany a nandritra n'izay fotoana vitsivitsy zay dia averina lazaina amintsika indray zany a ny endriky ny fandaharana amin'ity anio ity a efa naheno ny antsankira isika dia isy ihany koa ny fitsoroana vavolombelona, isy ny lalao ara-baiboly, isy ny resaka mahakasika ny loha hevitra izay holazaintsika eo ny loha hevitra izay ho resahantsika volasoa dia toy mazatra dia anaraka tantara izay mifanaraka amin'izay loha hevitra izay ihany isika, isy ny tononkalo a dia misy foana moa zany a nanomboka tato ato zany a ny vavaka ho an'ny tsy salama sady indrindra amin'izao fotoana izao a tsy afaka miditra makany amin'ny hôpitaly izay mamangy an'ireny marary ireny hoe mandeha mitety an'izy ireny zany isika dia natao amin'ny ohatran'izao zany a ny vavaka manokana ho an'izy ireny a, isy ny fampaherezana, isy ihany koa ny fandinihana ny soratra masina dia ny loha hevitra antsika androany volasoa dia hoe tanana mahavonjy, ilay tanana mahavonjy tsy fantatritsika hoe inona daholo izy fa rehefa avy eo resahantsika fa mivelatra be ity resaka tanana mahavonjy ity indrindra amin'izao fotoana izao a efa anatin'ny fahasahiranana mihitsy isika dia mino aho fa hitondra fampaherezana antsika izay hoe tanana mahavonjy izay fa mialohan'ny hidirantsika amin'izay resaka izay ary a dia andeha isika anaraka hira anankiray.
ia ny loha hevitra ndraisitsika dia hoe tanana mahavonjy. Inona ny azontsika resahana mahakasika an'izay hoe tanana mahavonjy izay volasoa? raha miresaksika hoe tanana mahavonjy dia iza moa izany no ao atsaintsika voalohany indrindra tonga dia tonga ao an-tsaina ao anatin'izay? Ia, tonga dia fantatra fa Andriamanitra ilay tanana mahavonjy. Ary hita mihitsy io volasoa ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tena tenenina mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fa tanana nahiditra no namonjena anareo tany Egipta. Be da be mihitsy izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao sy ny fampatsiahivana mandrakariva ny zanak'Israely hoe tanan'i Jehova no namonjena anareo. Anisan'ny tena tonga dia zava-dehibe aloha ny fahafantarantsika an'izay. Tena izay mihitsy ary ety am-piandohana dia tokony izay aloha no maharesy lahatra antsika tsirairay avy hoe na amin'izao amin'izay rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika amin'ny resaka ifanaovantsika amin'izay tontolo-kevitra rehetra mety hiseho dia Andriamanitra no tanana mahavonjy izay efa namonjy ny Israely ary mbola tsy miova mamonjy antsika ihany koa. Afaka mamonjy antsika izy. Andeha nge jerentsika ny tenin'Andriamanitra ny Isaia 7:50 Isaia 7:50 izao ilay voalaza indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Tena teny fikasana lehibe omenantsika izany izao. Betsaka ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao, ny tsy fampiana, ny orana tsy ampy, ny fambolena efa tsisy zavatra mandeha amin'ny laony intsony, ny fahasahiranana izany lasa ohatran'ny hoe misesisesy be ary tsy ho antsika eto ihany. Fa naiza naiza dia mandalo an'izany fahasahiranana izany. Dia amenantsika ity teny fikasana ity satria izy mihitsy no teny azy hoe indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Ary tena mahavonjy antsika tokoa izy ao anatin'izay toe-javatra izay enina misy fahoriana ary lalovana. Izay izao ny teny omentsika ny namantsika Alain Franco fa mandalo fahoriana izy dia omentsika azy ihany koa izay teny fikasana izay hoe indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy. Dia atolotra ho antsika tsirairay ihany koa izay. Mbola misy toko sy andininy azontsika zaraina volasoa. Ny mpanompon'Andriamanitra Davida dia tena ny antehitra tokoa tamin'io tanan'i Jehova io. Ary rehefa mandalo zavatsarotra izy eo amin'ny fiainany na hoe nisy fahadisoana izay nataony ka nibebaka izy dia miantso ny tanan'i Jehova io izy. Ny Salamo 115 ohatra. Maro izy ao fa anankiray no andeha ho alaintsika. Salamo 115 tapany faharoa dia misy antso nataon'ny Davida eo. Manao hoe dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao kavalio. Vonjeo amin'ny tananao ankavananao kavalio. Matoa Davida nanao an'izay fangatahana izay ary matetika mihitsy izy manao an'izay fangatahana izay dia fantany fa mahavonjy. Azo ny antoka mihitsy fa mahavonjy io tanan-kavanan'Andriamanitra io. Dia andeha mba ohatran'izay ihany koa no ampiasaintsika. Zavatra mahafinaritra mihitsy izy ity volasoa. Afaka manana antoka koa izany sika rehetra fa tanan'ankavanan'Andriamanitra dia afaka hamonjeny antsika dia azontsika tsoina amin'ny fotoana rehetra. Dia inontsika fa tena tsy fohy ilay tanana hoy ilay lazain'i Isaia teo dia hanindritra ny tanan'i Jehova hamonjy antsika. Fa ny olana volasoa dia izao. Indraindray ny olona mety mieritreritra hoe tsy hitako mihitsy izany tanan'i Jehova izany. Tsy hitako. Nga izany hita maso dia ohatran'ny hoe sarotra be ve mino an'izany. Dia io izany dia resaka finoana aloha tena zava-dehibe. Dia izao koa mety mampiasa olona Jehova na mampiasa zavatra mihitsy, zava-boary na zavatra hafa izany mba ho ampiasainy ho tanany. Mety hoe ianao io, mety hoe izaho, mety hoe volasoa no ampiasainy Jehova ho tanany. Dia
dia tena zava-dehibe zany zay hoe malaiky ho tanan' Jehova koa ve isika satria raha tafiditra ao anatin'ny fahoriana izao tontolo izao a betsaka ny eny amin'ny manodidina antsika eny tafiditra anatin'ny latsaka anatin'ny fahantrana tanteraka misy tena tsy mihinana mihitsy ary dia mampiasa antsika ihany koa Jehova mba ho tanana mahavonjy. Misy azo volasoa resahana ve mahakasika amin'izay? Andeha izara fanandramana iray amintsika mahakasika an'izay. Eny ary. Dia hijoro fahavolombelona aminareo mba hizara fanandramana ny amin'ny hoe tanana mahavonjy. Ny tiako zaraina amintsika dia rehefa mivavaka ka mahatsapa hoe ny tanan'Andriamanitra mahavonjy marina. Ary tao anatin'izay ihany koa dia tamin'ity fanandramana iray izay tiako zaraina ity izany dia anisan'ny tanana nampiasain'Andriamanitra ihany koa mba nahavonjy. Dia izay ilay fanandramana tiako zaraina aminao. Ka indray andro tamin'ny taona 2014 tany amina faritra anankiray no nipetraka izahay tany Anosy be Analatany. Dia tamin'izay fotoana izay nisy trangan-javatra toy izao. Ny trano nenanay tamin'izany dia amorona rina be izay. Misy antsana be izany dia misy rin-drano be izany ao ambanin'io antsana be io ary ny tranonay teo ampitan'ny lalana izay ilay lalana no manelanelana ny tranonay sy ilay antsana misy an'ilay rina. Dia tamin'ny folakandro tamin'izay no nanalamba teo an-davarangana aho no indro nahita eo ambany ery ambany ery izany amin'ilay lalana ery ambany ery satria ilay tranonay izany avo ilay nitoeranay tamin'izany nisy fiara anankiray miemotra manao marche arrière. Dia ny lalana eo amin'iny ambany tranonay iny fekarana ary marche arrière fekarana izany ilay nataon'ilay fiara. Dia izaho variana manalamba ny hitako tsy misy olona afa-tsy izaho mahita an'io fiara miemotra io. Variana manalamba dia nijery any ambany nijereko indro fa efa nandeha niamanamorona n'ilay sisin'ny lalana izay antsana ilay fiara Land Rover ilay izy tamin'izay moa niemotra tamin'ny fekarana eo ambanin'ny tranonay iny. Ny zavatra tonga tao an-tsaiko dia hoe tsisy mahita an'ity afa-tsy izaho fa izaho izany ny zavatra tonga tao an-tsaiko faharoa dia hoe mivavaka ho an'io olona mamily an'io fiara io mba tsy ho latsaka any anaty antsana io fiara io. Dia nivavaka tokoa eo an-davarangana tamin'izay eo ampanazana lamba mijery an'ilay tômôbilina sady miemotra ary tamin'izay ilay tômôbilina efa tonga teo amoron'ny antsana tokoa ka efa niainga ny pneu hafa ny tongilana andeha hivadika tany anaty antsana. Izaho sady mivavaka tamin'izay fotoana izay hoe Andriamanitra mamonjeh an'io fiara io izay hoentin'io tovolahy nitondra azy tamin'izay no niverina nipetraka tsy nivadika ilay Land Rover. Dia nahatsiaro tamin'izay hoe Andriamanitra rehefa mivavaka marina dia mahavonjy ianao. Ary ilay fanandramana tiako zaraina aminao izany dia hoe afaka mivavaka ho an'ny hafa isika mba ho tanana mahavonjy ny hafa fa ambonin'izany rehetra izany nefa rehefa mivavaka dia Andriamanitra tena mamaly vavaka amin'ny fotoana ilana azy. Rehefa tafapetraka ilay tômôbilina ary efa nahatsikaritra ilay tovolahy hoe avy niainga ilay tômôbilina no nivoaka malaky tao izy. Tsy avany amin'ny toeran'ny varavarana avany amin'ny mpamily intsony izany izy no nivoaka tamin'izay fa tamin'ny teo amin'ny devant na eo amin'ny ilany no niantso vonjy. Dia izay vao avy daholo ny fokon'olona nanampy sy nanavitra an'ilay tômôbilina ary satria moa rehefa tsy nivadika ilay izy na dia efa morony ary ny pneu anankiray izany izay nampasaikiny nivadika anazy efa
kely sisany efa somary any anaty antsana za kosa nisaotra an'andriamanitra hoe andriamanitra misaotra anao fa tsy nivadibadika tany naty antsana ilay olona tao anaty tomobila noho ny vavaka nataoko azy ka novalian'andriamanitra. Ny Isaia 8:5-10 dia manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ka mampirisika anao antsoy amin'ny fotoana rehetra andriamanitra dia hamonjy ary antsoy koa ho an'ny hafa fa tsy ho anao ihany dia ho finjeny daholo ny rehetra. Dia ho an'andriamanitra irerana eny voninahitra ary ho amiko sy ho aminao hatrany anie izany famonjeny mahagaga izany. Famba maniry ampandroso azy ao ampokoa vai varavaran'izy raiso ao anaty ao izy Jesolo avela miaro Lahalana azuna ufiadanana vai varavaran'izy raiso ao anaty ao izy Jesolo avela miaro lahalana azula ufiadanana solo avere un piano la halana
solo averao iaro laharana azonao fiadandana miditra amin'ny lalaontsika filaso lalao ara-baiboly a izay manampy antsika hatrany a mba andinika soratra masina ary atadidy an'izy ireny ny lalao ara-baiboly antsika androany zany a dia mahakasika an'ity hoe tanana mahavonjy ity dia rakizy a aza mialinareo a fa ainareo tsara daholo mivalina izy ity ary tsara mihitsy ianareo mba mandray anjara zany zay mihitsy fanontaniana ary voalohany a inona ny tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hamonjena ny Eli raha naona izy inona ny tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra zany hamonjena ny Eli raha naona izy ahoana aitsika mora be o ye zay indrindra mivalany tonga dia an'ny ankizy mihitsy iny izy teo volasoa goaika ye satria hitan'Andriamanitra fa naona izy ary nampiasain'Andriamanitra zay ilay ndresantsika teo hoe afaka misy zavatra na zavaboary ampiasain'Andriamanitra ho tanana dia ny goaika no nampiasain'Andriamanitra ho tanana mahavonjy zany a tamin'io inona ny toko sy andinina hitantsika n'izay volasoa ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 a dia ny andininy 9 no misy an'izay zay ary fanontaniana faharoa fanontaniana faharoa indray ary inona sy zavy ary a ireo tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hanavotana ny Mosesy inona sy zavy ireo tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hanavotana ny Mosesy ain'ny ankizy zany a na maly be mihitsy ny ankizy tao atokantrano tao a samy efa nanonona maromaro le izy a Ye. misy zany zavatra dia misy olona satria hoe inona sy iza inona avy ary dia izavy tao hoe ary araka nonona e nisy inona tao misy rano rano dia nisy ina koa misy zozoro le sambo kely inona zozoro moa fiarakely zozoro fiarakely ye berceau kely zozoro Ye. dia nisy inona koa ny neniny neniny zao a tena nampiasain'Andriamanitra mihitsy ny anabaviny zokiny i Miriam dia mbola nisy dia iza nanavitra azy le tamin'ny farany amin'ny sainakazy tao ny zanakavaviny Farao Farao tanana nampiasain'Andriamanitra avokoa reny a hamonjena Hamonjena ny Mosesy kely mbola zazakely ao amin'ny Exodus toko 2 no misy an'izany tantara izany andeha nisy fanontaniana manaraka indray ary sika fanontaniana fahatelo a inona indray ary a ny tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hanavotana ny Jona inona ny tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hanavotana ny Jona tonga dia nioraka be zao ny ankizy namaly fanaovaka mihitsy ny mahafinaritra be mihitsy zareo inona ary le izy miaraka malitsika tao ary isa roa telo trondro be sasany teny hoe azan-drano andao miaraka re azan-drano eny trondro be moa zany ny antsika ankizy rehetra ya nisy ny teny azan-drano tao dia nisy ny teny trondro be dia samy izy tao mety nisy ny teny hoe requin mety hoe trozona fatsipirina ie ie mahafinaritra ny ankizy fa mahay be mihitsy ny fanontaniana ray farany ary ao amin'ny anina aloha misy an'izy teo ao amin'ny Jona toko 2 ay Jona toko 2 ao misy an'ilay tantara fanontaniana farany indray zany aloha amin'ity andiany voalohany ity dia manao hoe iza ary ilay tanana mahavonjy izay nampiasain'i Jesosy a mba hamikisana an'ireo vahoaka betsaka tsy ny sakafo nandritra ny tontolo andro iza ilay tanana mahavonjy nampiasain'i Jesosy hamikisana an'ireo vahoaka izay tsy ny sakafo nefa be dia be ry zareo nandritra ny tontolo andro iza ilay izy rakizy
marina ilay tovolahy kely nitondra ina moa nafy moa ilay nentiny mofo kely trondro trondro anakifiry anakoroa dia mofo ale trondro zany mety natao bebe sira dia mba mety amin'ilay mofo dimy satria mofo dimy be zao sary trondro mety ngeza sy trondro kely fa nafinaritra fa tena nahazo trondro daholo ny olona rehetrrehetra dia nihinana mofo daholo ny olona rehetrrehetra ary ity tanana mahavonjy ity dia tsy voatery hoe olon-dehibe nampiasaina fa teto zao dia ankizy ary dia nafaka nampiasain'Andriamanitra ho tanana mahavonjy ny trondro ny goaika afaka nampiasain'Andriamanitra daholo ary ianao dia samy anaiky ny anankiray farany iny dia ao matitoko 710 no anankiray amin'ireo mitantara azy ao amin'ny baiboly eny ary nafinaritra iny andao arysika iano hirandray volasoary ia nafinaritra ny hira iny andeha isika hiverina kely amin'ilay lohahevitra satria moa Jehova le ndresantsika aloha tamin'ny voalohany hoe tanana mahavonjy ilay tanana mahavonjy avy eo dia hitantsika indray fa hoe afaka mampiasa olona mampiasa zavatra ihany koa zavaboary ny Andriamanitra hamonjena ny olony
dia resaka olona indray zantsika rehefa ao amin'io abolanao a dia misy ny faritan'andriamanitra mihitsy hoe ny faritana mihitsy hoe vehivavy tsara dia tafiditra ao anatin'la famaritana ny mahavehivavy tsara ny ho lasa tanana mahavonjy atenka jerentsika ny oabolana toko faraika amin'ny telopolo andiny faharoapolo hoe oabolana toko faraika amin'ny telopolo andiny faharoapolo izao ilay voalazao a manatsotra ny tanany amin'ny ora izy eny mamelatra ny tanany amin'ny mahanitra ie zay le nataony tao aloha tao izy dia teny hoe iza mahita vehivavy tsara dia misy famaritana maromaro ao a dia rehefa eo ambany eo izy dia hoe manatsotra ny tanany amin'ny ora izy eny mamelatra ny tanany amin'ny mahanitra ary tsy natao amin'ny vehivavy ihany izany fa niza manao an'io asa io dia azo lazaina hoe tsara izy tsy mba tiantsika ve ny mba hotononona hoe lehilahy tsara na hoe ankizy tsara na hoe tanora tsara na koa hoe vehivavy tsara minao fa teo atsoina ohatran'izany avokoa isika rehetra dia andeha isika mba ho tanana mahafonjy ihany koa tena marina mihitsy izany fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany mantsy dia Andriamanitra tsy manadino antsika fa ny tanany mamonjy antsika foana mampirisika antsika izy mba ho tanana mahafonjy dia isika koa nefa ny tazominy amin'ny tanana ankavanany hatrany hatrany fa amin'izao fiainana efa miaratsy izao vadisoa indraindray sarotra loatra ilay fiainana ary izay misy moa ny tanjon'ny satana dia lasa variana isika tsy mahatsiaro an'izay hoe Andriamanitra sy ny manana tanana mahavonjy azy ary manadino koa ny iraka mpanaoviny mba ho tanana mahavonjy ho an'ny hafa fa ny tena anankiray ampirisihana antsika dia tsy hanadinoantsika mihitsy fa Andriamanitra efa manomana satria izy mamonjy antsika izany dia efa manomana ny fiainana mandrakizay ho antsika ka ao anatin'izao fiainana izao izany isika hifanampy mba hoe ho samy tanana mahavonjy amin'ny namany hafa mba tsy hanadino an'izany fa isika ihany koa isan'andro isan'andro dia tsy hanadino an'Andriamanitra satria ao amin'ny Hebreo toko 7:5-20 dia misy resaka mahakasika ny izay tena mahavonjy antsika ilay tena any amin'ny farany izany hafa izany ilay hifanentanana amintsika mba mifanampy amin'izao dia ny amin'izao dia hafa ihany koa nefa ny tena hoe miomana ho amin'ny farany Hebreo toko 7:5-20 no hojerentsika Hebreo toko 7 dia ny andininy 5:20 Hebreo toko 7 dia ny andininy 5:20 nakaiky ve neny volasoa andeha ary vakiko hoe izao ilay voalazao hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny lalana izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy dia tsy izy izany resahana izany fa Jesosy mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izany hoe amin'ny alalan'i Jesosy izany dia afaka novonjena isika raha mandray an'i Jesosy izany tsika dia afaka novonjena Jesosy izany no ilay tanana mahavonjy nalefa an'Andriamanitra mba ahazahoantsika ilay fiainana mandrakizay ary izay ny antom-pivelomantsika tsika izany mandalo eto amin'ity fiainana ity tsy afaka nitoetra ela eto tsika ka ny fahoriana rehetra ny zava-manahirana rehetra dia ho lasa avokoa izy ireny kanefa tsisy dikany raha ohatra ka tsy manantena n'ilay famonjena ho avy isika dia ilay fiainana mandrakizay nefa tsy ho tody amin'izay koa isika raha tsy mandray an'ilay tanana mahavonjy dia Jesosy Kristy izay no ampatsahivana azy atsika mba tsy ho adino na eo ary zavatra maro amin'ity fiainan'ity ka andeha izany Jesosy ny tena ianterina fikirina dia ho zaraina ihany koa zaraina amin'ny hafa mba tonga ny hafa ihany koa mba hifikitra aminazy koa dia mba afaka ny hovonjena voavonjy avokoa isika rehetra mahafinaritra izay andeha aloha isika hisainto kely amin'ny alalan'ity iray ity ary Andriamanitro lay mpamorona
fiainantsarotrano misy ay ary anao mahalala ny atompoko ny atompoko fa te anompoanao ao anompoanao anompoanao ao andriamanitro lay mpamorona fiainantsarotrano misy ay ary anao mahalala ny atompoko ny atompoko fa te anompoanao ao anompoanao anompoanao ao feno fanitra sy latsy zay ale zay mamatotra ny fiainako fa ianao jesosy eny tiako anararionao ao sy tory ao anarakanao ao andriamanitro itiao vonje avelao ireo tanatao aokianao ampitraka ka midofo dra overy fa de ozanakao ao ozanakao andovy ilay kanana ovahao ireo fatorana zay magnetra haitsy anompo anao eny anao nandrava ireo olana ka tsy voaosondratsy ao fa itory indray ilay fitiavanao ao ovahao ireo fatorana zay mangetra haitsy anompo anao eny anao ianao no andrava ireo olana ka tsy voaosondratsy fa itory indray ilay fitiavanao eny anao ianao no andrava ireo olana ka tsy voaosondratsy fa itory indray ilay fitiavanao nafinaritra iny ranankiray iny fatsoa e tena nafinaritra mihitsy ie fa tonga eo amin'ny fotoana isika zay anarahantsika n'ilay efa tsy andry ihany isaky ny folakandro toy izao dia ny tantara izany ie aorianany tantara dia anaraka tononkalo iray isika izay mifanaraka amin'ny lohahevitra ary ho elany elanina hira moa izany fa andeha aloha ihany ka ao anatin'izay mahafinaritra antsika izay
Malala. Pepe Rafavy. Allô? Rondro fa maninona ianao zany? Ha? Pepe, marary a? Fa naninona? Mba avimo e. Zaho tsy manana namana afa-tsinareo e. Aty Ambrao. Ambrao? Ie. Aza mihetsiketsika eo. Aingana bebe moa. Ieno hafa aza mihetsiketsika eo e. Zao dia zao mihitsy a dia antso an'rody. Ieno a. Naninona koa ary? Rody aingana ianao. Marary rondro any am-piasana. Aingana sao dia zao. Atoa dia hoany aho any aminao dia miaraka makantsika zao dia zao e. Mandeha foana ho atsika e. Tsy matahotra zany tsika fa namantsika ene iny e. Rody ho azao dia zao afa aza mangatakandro. Ie tsy anaraka ny terabe tonga fa tonga dia aniva. Zay yo tena saika karaha voatavo a. Alao any raha voatavo a. Wakalo kalamba.
nahazo tena enjany bevavy mampalahelo loatra izy tena mareko zay le aretina rehefa tonga tampoka tena am'izao davotsy mifanampy am'izao miaretina tonga tampoka sisisy tena maty teo iny raha tsy nikatsika loza aza hitako mahita loza fa ihany aloha fa misy any tonga hopitaly tsara tony sady akaiky atsika ie lafo any a ieny telo etsy zao no meko an'le dokotera oadray tsieritreretiny zany le vody azo tsieritreretiny zany fa namany iny sady tsy takiko amiko iny fa mba namojena azy zay mihitsy zay le hoe fitiavanamany fa mihitsy ninonina manjo de ninonina sakana tsisy masakana fa de lasy ie fitiavanamana tokoa zany ohatry tonga de efa nahazo tsindro misy teo ie tsy voaka ihany koa le dokotera miteny hoe fa fa mba hatsotsika tinika fa teo ay zare ie ndasy yo ayatsika ie fa tsy hita magna am'izay ao hoavy Misy mampanay ny ampitsoko falay ratiay no manda mafiko izaoko atoky ny fitantanany
ampifaliana sy ampitiavana no alorana antsika itetonikalo anankiray ity izay ny ampitondraina lohateny hoe tiany ianao. Tia ny tompo loatra ianao ka na inona natao na mania lava izao dia tsy fony fa antsony. Eny tia ny tena tiany ka na miavina toy iny zary rakotrinitsiny na mafotsy mety anarina mbola andrasany eo amboarina. Tiany ianao izay ny marina ka tsy sarotra fantarina raha toa lava dia akariny indro asondry ny fahondriny. Tiany ny lazany hoe mbola ho ampidiny ihany na mitondra teny ho adala sy ny voaka tao ambala antsony foana hoe malala. Agaga mafy ao manontany mba tsy sapanaova ry izany fitiavana tsy mety lany sa variana dia variana toa manao fanahinina manararoatra fahoetiana. Izao aloha dia resy lahatra ka milaza tsy mitsahatra Jesosy tika mipody. Izany no antony anoratako tiany ianao izay ny fantatro ka ilainy falalainy na fono anao hatramin'ny ainy. Mpanoratra Rina. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence et les nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame. Mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là. Mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Père, entends
ohatray voahirana ka manino entondry dandry mandeha any avelo zarery le fa misy inona kia tsy dandry ve za zao marary a tension miakatra ny hanina tsy milatsana marary daholo ny tenako rehetra tsy leo a fa inona miseho jerendry ohatry ny efa itapy zany fa tsy tandriva reny zavatra nazo ataloha reny leo be aho a tsy rakako fa tsy efa zavatra taloha daholo ve reny fa izy ary tsy efa nandray mivalinasany eno a fa na izany ohatra manaraka foana izy ohatra ny hitako daholo ny zavatra rehetra nataony a zay alehako dia ohatra ny ahitako le fampitsaliana rehetra tena zavatra efa lasany ve de fa verindry adinoana daholo ve zany fijaliana tena komangana sy ny ratra zay nazo ana ahoana ny anadinoana andraiky raha zany de voamaindry arary eo tarepoty ny fijaliana rehetra nazo a tsy vita zany e alako a alako potika no aviko manontolo zany makarary andrio jere lasa dalindry rehefa kelikely fa zange te ho sitrany e fa za manina fanafody andrikia mba meho azany akisa ohatrina mahazo aza fa za le mbola manana le vola tsy alo vola tsy vidina vola ho a sady to dia mahasitrana andry zany zany mba meho akisa mamelaka iny elony a inona mamela ny elony amin'ny zavatra rehetra efa sove tsy vitako zany e dia mbola hitomby eo ihany zany io aretindry io enondry tsara ne za e ozo ny baiboly hoe zay tsy mamela ny rahalahiny dia mpamon'olona dia lasa ohatry ny mpamon'olona indrindray zany ratsy noho izy zandray zany ny mpamon'olona za ve niarany ny erisetra dia zandray ve ratsy noho izy voahirana tsy zany e no miteny an'izany e ny baiboly no miteny an'izany zany ve andramo aloha e dia ho hitandry eo raha izany ary dia mba andramako sady za koa ngeky efa te ho sitrana mafy mihitsy e eno a sady izy ngeky any amin'ny misy azy any mety efa mifona amin'Andriamanitra dia voavelany elony fa ndry mba ahoana be fankalana foana eo tapaka ny hevitra kia tena aleo avelako ny adisoana vita ny tamiko tsy any loatra ka sao dia za koa maty eto sotra kia aleo fa avelako e sotra kia ary mitsangana amin'izay ki teo a ndao amin'izay andeha efa misy sakafo any an-trano misy any za zany zao hinana be mitsy any zany zao no anaby e mbola ao anatin'ny fandarana ihany sika izao a ary andeha hirosindray amin'ny lalao ara-baiboly andriany faharo dia tahaka n'ilay teo ihany a mba ampitomboana ny fahalalantsika sy hitrandrano tsirairay zany an'izay fahalalana ara-baiboly mba ho tadidy tsara
izay rehetra anatin'ny baiboly ka ny fanontaniana voalohany indray ary tsy miala amin'ilay loha hevitra tsy miala amin'ny loha hevitra tanana mahavonjy isika dia iza ary ny tanana mahavonjy izay nampiasain'Andriamanitra hamelomana any Dorkasy. Iza ny tanana mahavonjy izay nampiasain'Andriamanitra hamelomana any Dorkasy. maty izany Dorkasy. iza ary eo ay tanora tsara izany ny ankizy koa mahay lehibe moa efa mahay efa namaly daholo hoe iza ary sao dia lazainareo fa Paoly nefa Petera ilay tanana mahavonjy. Aizany misy an'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:9-7 asan'ny apôstôly 7:9-2. Rehefa tao anatin'ny fahafatesana mihitsy izy ity fa Andriamanitra mbola sitrak'Andriamanitra ny hahavelona azy dia nampiasa olona Andriamanitra dia Petera indray ny mpanompony lasa tanana mahavonjy azy. Fanontaniana manaraka iza indray ary ny tanana mahavonjy namonjena ny Davida tamin'ny tanan'i Saoly. Tadidinareo ve ilay tantara? I Saoly dia niezaka hamono an'i Davida dia nisy olona nampiasain'Andriamanitra ho tanana mahavonjy hamonjena azy. Iza ilay izy? Nay tena marina mihitsy. Iza moa ilay izy volasoa? Izy izao ilay rehefa raha olona efa amin'izao antsika izao dia ilay antsoina hoe ijona. Ijonatana Jonatana zany ilay ijona kely volazao zany efa lehibe izy tamin'izay Samuel voalohany 7. Samuel voalohany 7 ao nahitantsika an'izay tantara izay. Afinaritra mihitsy. Nisy indray fanontaniana manaraka ary hoe iza indray ary no tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra kosa tamin'ity fotoana ity mba hanakanana ny Balama tsy hanao ratsy. Tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hanakanana ny Balama tsy hanao ratsy. Na marina ve tsika? Tadidy ve? Tsy le briky ka. Fa inona ilay izy? Anjely tazona ina moa? Sabatra. Soka ilay sabatra hoy ny voalazan'ny soratra masina izay ao amin'ny Nomery 2:2-7 misy azy. Ny anjely koa zany tena tanana mahavonjy fa na manompo ho sisin'ny tenin'Andriamanitra milaza izany. Fanontaniana farany ary be da be ao anatin'ny baiboly ao nisy tanana mahavonjy fa izay ihany aloha ny jerentsika. Fanontaniana farany iza indray ireo tanana mahavonjy nampiasain'Andriamanitra hiaro an'i Elisa sy Gehazy. Gehazy ilay mpanompon'i Elisa dia nisy tanana mahavonjy. Ireo tanana mahavonjy ilay fanontaniana betsaka ny dikan'izay nataon'Andriamanitra hiaro an'i Elisa sy Gehazy mpanompony. Voray ve? Fantatritsika ve? Tsy tadidy. Misy marina kosa ny sasany atao hoe navaly ny volasoa mbola anjely maro be. Tadidinareo ve ilay tantara? Rehefa nodidinina miaramila fahavalo be da be zareo dia nampahitan'Andriamanitra amin'ny mason'ny mpanompony Elisa dia nahita inona daholo? Kalesy afo, sovaly afo. Inonareo? Anjely. Ao amin'ny Mpanjaka 2:9-7. Mahafinaritra mahafinaritra mihitsy. Indraindray Andriamanitra
ary matetika mihitsy moa hoe tonga dia maniraka ny anjeliny izy ary reny anjely ireny dia miaraka amintsika eny isan'andro isan'andro a mba hiaro antsika tanana mahavonjy a hanampy antsika amin'ireny zavatsarotra izay mety lalovantsika ireny. Ie, mampaherantsika izany fa Andriamanitra mantsy tsy miova dia eo foana ny anjely a andeha ino an'Andriamanitra hatrany. Ia, hiditra amin'ny fandarana manaraka isika miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra isika anaraka hira antsika avy eo a dia avy eo dia mbola misy ilay vavaka izay hoanina marary. Ie, dia izay izany no asesisesitsika eo a dia mbola isy ny fampaherezana volasoa. ie, Dia izay indray izany izay aloha no arahantsika rehefa avy eo e izany a dia rehefa avy eo tsika hitantsika hoe inona no resantsika. Mamerina trany ny fiarabanantsika rehetra indray amin'ity sabata folakandro ity. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fotom-pinoana moa izany tsika izao a, ka ny lohahevitra hojerentsika indray a dia mikasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany. Iray amin'ireo fahamarinana be voninahitra sy manetriketrika indrindra ho an'ny kristianina ny fanambarana mikasika izany hoe fiavian'i Jesosy Kristy fandroany izany. Ilay teny hoe fandroany dia atao milaza amintsika fa efa nisy ny fiaviana voalohany ary marina mihitsy izany satria Jesosy Kristy dia nateraka teto ambonin'ny tany, nateraka Maria izy tao a Betlehema ary niaina teto tany nandritra ny 3 sy tapany teo eo izy ary rehefa maty indray izy, rehefa nimbona tany azo fijaliana izy dia maty ary nitsangana izy ary talohan'ny nandehanany verina any an-danitra dia nilaza izy fa mbola hiverina indray haka ireo izay tia azy. Ka mikasika izay fiverenan'ny fandroany indray izany izao no jerentsika satria efa nisy ny fiaviany voalohany. Ny fizarana voalohany ary dia izao hoe raha ho avy Jesosy ahoana moa ny fomba fiaviany. Ny Baiboly andeha asaintsika maly izany ao amin'ny Matio 4:20 ka hatramin'ny 1:30. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy ary angon'ireo olom-boafidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Raha mijery an'io toko sy andiny io tsika dia afaka misintona zavatra anankidimy mikasika ny fomba fiavian'i Jesosy izay izy tenany mihitsy moa no nanambara izany. Ny voalohany dia izao hoe hiverina amin'ny fomba manokana izy tenany mihitsy ary ho hitan'ny maso rehetra izany fiaviana izany. Misy mantsy ny mampianatra fa fiaviana takotakona ny fiavian'i Jesosy na ihany koa hoe fiaviana ara-panahy kanefa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra teo fa ho hitan'ny olona rehetra Jesosy rehefa miverina. Ary manamafy izany ao amin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy enina dia izay nandevina azy ary ho hitan'ny maso rehetra izany fiavian'i Jesosy izany. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa 1:9-1:20 tapany farany dia milaza toy izao hoe iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ireo toko sy andiny ireo izany dia maneho amintsika fa fiaviana ara-baky teny ity fiaviana ity fa tsy fiaviana ara-panana miafinafina ary tahaka ny akaran'i Jesosy tany an-danitra ihany no hiverenany indray. Izay izany ilay fomba voalohany fiavian'i Jesosy. Ny faharoa dia izao araka ny voalaza teo dia ho avy
eny amin'ny rahony lanitra izy, eny amin'ny rahona no ahitantsika ny Jesosy rehefa iverina izy, tsy any amin'ny firenena anankiray na any amin'ny toerana anankiray takotakona, fa eny amin'ny rahona lanitra no ahitantsika ny Jesosy rehefa iverina izy. Ny fahatelo dia izao hoe ho avy amin'kery sy voninahitra lehibe Jesosy Kristy. Manetriketrika tokoa izany fotoana iavian'i Jesosy zany, tsy mangingina na tsy horenin'ny olona fa amin'kery sy voninahitra. Ary ny fahaefatra dia izao hoe hanakoako ny fiavian'i Jesosy Kristy ka horenin'ny olona rehetra maneran-tany. Tsisy izay tsy ahitany zany fiavian'i Jesosy zany fa ahita azy avokoa ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Ary ny farany ny fahadimy dia izao hoe tsy Jesosy Kristy irery ihany no isehony amin'ny rahony lanitra fa hotronyireo anjely maro be ihany koa izy, ireo anjely izay nanompo azy tany an-danitra dia ho avy hanotrona azy koa amin'ny fotoana io. Izay zany ny fomba fiaviany voalohany. Iverina izy amin'kery sy voninahitra, arahany anjely ary maso rehetra ahita azy. Jerentsika indray raha ny fizarana faharoa. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe fa maninona moa no iverin'i Jesosy? Inona ny antony iverenan'i Jesosy indray? Betsaka tokoa mantsy no tsy mba maniry an'izany fiavian'i Jesosy zany, satria mety mandeha tsara ny afera eto amin'ity tany ity, misy koa ireo mbola tena mankafy ny fiainana eto tany dia tsy fanindry zareo mihitsy zany fiavian'i Jesosy zany. Misy indray ireo miandry ihany fa ohatran'ny toa sahirana ihany eo am-piandrasana, kanefa rehefa malala dia ho avy tokoa Jesosy, iverina izy. Inona ary ny antony iverenany? Jerentsika voalohany eo amin'ny Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona 4:12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, izay toko sy andininy tena malaza indrindra izy ity. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aikoa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Jesosy mihitsy no nilaza izany teny izany, nampanantena izy fa iverina, hamboatra fitoerana ho antsika izy ary iverina indray haka antsika. Izay zany ny antony voalohany dia ilay fampanantenan'i Jesosy fa hamboatra fitoerana izy ho antsika ka iverina indray haka antsika ho any aminy. Ny faharoa dia hitantsika ao amin'ny Jaona 5:5 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia ho tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra ny pasana ny feony, dia hivoaka izy. Izay nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanameloana. Izany toko sy andininy izany dia mampahery antsika fa ny fiavian'i Jesosy dia ho amin'ny fitsanganana amin'ny maty, anangana ireo maty ao aminy ny antony iavian'i Jesosy Kristy fandroany. Tena mampalahelo indrindra tokoa mantsy izany fahafatesana izany, kanefa ny fiavian'i Jesosy no hamarana tanteraka ilay fahafatesana izay mampahory antsika zanak'olombelona. Kanefa dia hiavaka eo anefany ireo izay natoky azy, ireo izay tsy natoky azy. Misy ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, misy kosa ny fitsanganana ho amin'ny fanameloana. Dia andeha jerentsika indray amin'ny Apokalipsy 1:20 andininy voalohany. Apokalipsy 1:20 andininy voalohany: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ny antony iverenan'i Jesosy dia anangana ny fanjakany eto amin'ity tany ity. Nanorona lanitra vaovao sy tany vaovao tokoa Jesosy Kristy ho antsika. Ka raha fitinina zany izay toko sy andininy izay dia izao hoe iveriny Jesosy hamarana ny planiny famonjena na ny drafim-panavotana izay mahakasika indrindra ny fitsanganany tena maty sy ny fiarahantsika indray amin'Andriamanitra ary ny fiainana mandrakizay any amin'ilay tany vaovao. Ny fahatelo dia izao:
ao amin'ny apokalipsy 2:20 inona ihany koa ny antony aviany Jesosy? Indro afainganao ary eto amiko ny famaliako mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ho avy indray Kristy amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ary hitsara ihany koa izy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ho avy tsara ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary voafitina ao amin'ny Matio 5:20 ka hatramin'ny 6:30 izany fanambarana izany. Tsy hovakitsika izy rehetra fa ny tapany voalohany ihany manao hoe ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahiny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandrindro manavaka ny ondry amin'ny osy. Eto zany dia araka ny voalaza teo fa ny fiavian'i Jesosy dia hamarana ny tantaran'ity tany ity, anangana ireo maty eo aminy. Fa ho an'ireo izay tsy mino kosa dia ho fandringanana ny fiavian'i Jesosy fandroany. Fa ho an'ireo izay mino azy dia ho famonjena tanteraka ny fiavian'i Jesosy, ka izany rehetra izany dia hiteraka fisarahana eo amin'ny olona. Ao anatin'izany ny fiarahamonina kristianina, ny fianakaviana, enina dia ao anivon'ny tokantrano aza. Ka ny rarina amintsika dia mba ho famonjena ao antsika tokoa ny fiavian'i Jesosy fa tsy sanatria fandringanana. Ny fizarana fahatelo indray dia izao hoe raha oviana tokoa ary no avy Jesosy, nilaza ny fotoana iverena ve Jesosy Kristy? Andeha ny Baiboly ihany no asaintsika maly izany ao amin'ny Matio 4:20 sy 4:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. 4:20 koa miomana kosa ianareo fa amin'ny ora izay tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona. Mazava dia mazava rehefa malala ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy name daty na fotoana iverenan'i Jesosy Kristy, tsy misy mahalala izany afa-tsy ny ray ihany. Betsaka tokoa mantsy ireo olona izay efa nanondro daty raha teo amin'ny tantara ny fiangonana no jerena. Andehantsika tanisa olona vitsivitsy teo amin'ireo kristiana katolika dia nisy an'ilay lehilahy atao hoe Apollinaire le Jeune izay nilaza fa tamin'ny taona 760 taorianan'i Kristy no iavian'i Jesosy. Zay zany ny fotoana nitondrony. Misy koa ny Hippolyte izay niteny fa ny taona 500 ny fotoana iavian'i Jesosy Kristy. Ary teo amin'ny tontolo protestanta ihany koa dia nisy an'ity lehilahy malaza atao hoe Stéphane ity izay nanondro daty hoe ny 10 oktobra 3:30 amin'ny 9 ora maraina no avy Jesosy. Ary teo anivon'ny fihetsiketsehan'i William Miller indray dia nanondro daty ihany koa lehilahy io fa ny 12 oktobra 4:20 no tonga Jesosy. Ary maro samihafa raha tokom-pivavahana izay nanolotra daty tamin'ny taona 120 iny mikasika izany hoe fotoana iavian'i Jesosy izany. Kanefa dia hitantsika fa tsy tanteraka avokoa izany satria ny Baiboly dia tsy milaza ny fotoana iavian'i Jesosy. Ka noho izany dia mila miomana isika satria tsy fantatritsika ny fotoana iavian'i Jesosy fa ho avy tahaka ny mpangalatra izy. Misy koa nefa ireo izay tena tsy mino mihitsy izy dia tsy miandry. Kanefa dia mampalahelo izany satria ho avy tampoka amin'ireny olona ireny ny fiavian'i Jesosy raha toa ka tsy miambina. Eto am-pamaranana ary dia miantso antsika mba hiomana ao amin'izany fiavian'i Jesosy izany. Zava-dehibe tokoa manko no tokony homanantsika ahatonga antsika ho vonina amin'ny fotoana rehetra. Inona ary voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika izay fiomanana izay ao amin'ny Matio 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoko ho fantatrareo izao raha fantatra ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namela ny trano no tamiana. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona.
tsy ampozina tokoa ry ava-malala ny fiavian' Jesosy azaky nefa hitantsika teo. Mila miomana isika, mila miomana isan'andro isika, atao izay avonina antsika amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe rehefa metimety ny fiainana dia atao adino ny amin'izany fiavian' Jesosy zany. Misy indray rehefa fahoriana vao mahatsiaro ny hitodika amin'Andriamanitra, ry ava-malala fotoana indrindra izao, ary ny zavatra rehetra iainantsika dia efa maneho fa efa madiva hifarana tokoa ny tantaran'ity tany ity. Mila miomana isika, mila vonina isika. Vonina isika rehefa ao amin'i Jesosy tanteraka ny fiainantsika, ary rehefa miara-mandeha amin'ny isan'andro isika. Ataovy azo antoka fa ny tontolo andronao, ny minitra sy ny segondra dia ho eo am-pelatanan'Andriamanitra mandrakariva mba ho vita fihavanana amin'ny tompo isika ka tsy ho tapoka amintsika izany fiaviana izany. Mbola misaotra an'Andriamanitra indray isika, mbola mifakahita-tava indray sy afaka manaraka ny onjam-peo sy ireo tambajotra serasera samihafa amin'izao fotoana sabata folakandro izao. Inganie ny fanan'Andriamanitra sy ny fampiraisana ao aminy dia miaraka amintsika mandrakariva. Androany tsika dia tiako ny manolotra lohahevitra vaovao
ampitondraintsika ny lohateny hoe olombo vidin'Andriamanitra aho. Nahoana moa no olombo vidin'Andriamanitra? Andeha hijerentsika ty boky anankiray izay nisoratan'ny Ellen White, mpanoratra Amerikanina izy io, amin'ilay hoe torolalana ho an'ny fahasalamana na Counsels on Health, pejy 720 paragrafy 2. Dia izao no tenenin'ilay boky hoe tsy antsika ozy izy ny tompon'ny tenantsika. Novidiany Jesosy tamin'ny vidiny tena lafo isika, dia tamin'ny alalan'ny fijaliany no sanda izay nividianany antsika. Ny fahafatesany zanak'Andriamanitra no sanda novidianany antsika. Raha azontsika tsara ny tinambara ka tanteraka tokoa amin'ny fahafenoany izany dia atsapan-draikitra lehibe ka hitandrina tsara ny toe-pahasalamantsika tsirairay isika mba hahafahantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny fahafenoany tanteraka. Raha sanatria kosa nefa misafidy ny lalana rehetra izay mampihena ny herintsika isika ka minimikipy dia manota amin'Andriamanitra isika. Raha miniano io lalana manimba sy mampihena ny herin-tsaina sy ny herim-batana io isika izay marihana tsara fa fanan'Andriamanitra, dia manao fahadisoana lehibe eo masin'Andriamanitra isika. Ny fanontaniana izay mipetraka amiko sy aminao dia sy mety tonga ao anatin'ny saintsika dia hoe Jesosy tokoa ve zany dia tena manolotra ny tenany ho antsika? Aniza tokoa ary ny tenantsika? Marina tokoa hoe fa an'Andriamanitra ny hery rehetra izay ananantsika, ny vatantsika, ny fananantsika, eny izay ananantsika rehetra. Fanontaniana mety mipetraka amiko sy aminao ihany zany, ary azo antoka fa mandalo ao anatin'ny saintsika zany. Kanefa izao no tokony ho tadiditsika rehefa tsapantsika fa tombam-bidy lehibe no sanda izay novidin'Andriamanitra momba ny tenantsika, dia mahatsapitsika fa manana didy amin'ny tenantsika. Adidy toy inona ary noho izany napetraka Andriamanitra eo masontsika mba hitehirizantsika ny tenantsika amin'ny toe-javatra izany mba hanajantsika azy ity ambonin'ny tany amin'ny vatantsika sy amin'ny fanahintsika izay marihana fa azy ihany isika. Zava-dehibe izay zavatra izay. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana 1:7, 9 zafady, Korinthiana 1:9 ka ny 9:10 sy ny 9:20 dia misy dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ary fitatsika. Korinthiana 1:9 ka ny 9:10 sy ny 9:20. Mivaky toy izao: ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Hitanareo amin'izany ary fa sy hitantsika fa novidian'Andriamanitra lafo isika, ary ny tenany mihitsy sy ny fijaliana no natolony ho sanda vidintsika tsiraray avy. Noho izany dia tsy tompon'ny tenantsika isika fa mpitantana ihany, ary novidian'Andriamanitra lafo be, koa aokatsika ankalazan'Andriamanitra amin'ny tenantsika, tsy ho sombantsika amin'ny zavatra manimba toy ny fahazarana manimba na fisotroana manimba na ataontsika hoe fiaretan-toro manimba na fifohana zava-mahadomelona manimba ny tenantsika, fa olom-boaviditsika. Noho izany dia tempolin'ny fanahy masina ny tenantsika, karakarantsika arak'izay tokony ho izy zany, satria ny tenantsika dia tempolin'ny fanahy masina. Zany olona toeran'ny fanahy masina zany dia izao efa an'Andriamanitra zany, ary efa an'Andriamanitra ny tenantsika tsiraray avy. Ka dia izao aokatsika kalazan'Andriamanitra amin'ny tenantsika, dia ho salama isika, ho ela velona isika, ary azo antoka fa anana fahasambarana ny tokantranonao amin'izay fotoana izay. Ankehitriny ary dia hitondram-bavaka isika an'ireto hôpitaly ireto, dia ny hôpitaly ao amin'ny HGRA Pefilo zany, ka reto servisy reto no hoentsika ambavaka manokana: ny servisy urologie A sy servisy urologie B no hoentsika ambavaka, dia ny servisy viscéral A
sy ao amin'ny service visérale be no entsika mbavaka ao amin'ny HGRA. Dia ny service ihany koa ny cardiovasculaire cérébral ao amin'ny HGRA, service neurochirurgie ary ny service urgence ao amin'ny HGRA. Dia ho an'ny hôpitaly koa anankiray manaraka koa dia ny hôpitaly ao Soavinandriana, dia ny service néonatologie pédiatrique sy ny service ristorceli ary ny hôpitaly noa no entsika mbavaka manokana amin'ity androany ity. Ka dia andaontsika ary hivavaka. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra an-danitro, misaotra anao zay satria ianao no mikarakara-nay, ianao no nanome sanda ny tenanao, ka olom-boavidy izahay ary tokony hakalaza ny tenanay aminao Andriamanitro, ka aok'izay amin'ny sisa mba tsy anana fahazarana ratsy zay mampiena ny herim-batanay sy ny heritsainay, fa aoka kosa izay Andriamanitro ny fidy ny lalanao dia ny fitandremana ny tena sy ny fahasalamanay zany. Ka ankehitriny Andriamanitro, betsaka ireo fahazarana zay nanananay ka natonga anay narary teto amin'ny hôpitaly. Ankehitriny Andriamanitro, mangataka aminao zay mba hitsabo ary amela ny eloka tsiraray avy amin'ireo fahazaran'ireo. Voleo fahazarana tsara zay Andriamanitro manomboka an'io, ka hotody any amin'ny fahasalamana tsara izahay. Ankehitriny Andriamanitro dia mitondra-bavaka an'ireto hôpitaly ireto izahay ao amin'ny hôpitaly HGRA Peflo, dia ny service urologie A, service urologie B, service viscérale A, service viscérale B, service cardiovasculaire et cérébral, ny service neurochirurgie, ny service d'urgence. Ianao any Andriamanitro no hitahan'ireo mpitsabo rehetra ao, ny dokotera rehetra, ny mpanampy mpitsabo rehetra. Eny Andriamanitro, na dia ireo mpianatra mpitsabo ao amin'ny hôpitaly io ary sy ireo mpikarakara rehetra. Aoka ny Andriamanitro fananao masina ny asa amin'ireo olona ireo, ka ahita fahombiazana sy fifaliana izy ireo amin'ny fanompoana ireo marary ireo. Tahaka izany koa Andriamanitro marary rehetra ihany koa izay mandalo tsy fahasalamana. Ianao any Andriamanitro no anendry ny loharanona retiny, raha misy nefa no ny antony manokana, ka ianao no mahalala azy, ka mety tonga amin'ny fahafatesana Andriamanitro, dia aoka Andriamanitro mba ho vita fihavanana aminao reny olona tsiraray avy ireny. Ny irinaina Andriamanitro dia mivoaka ho salama amin'ny hôpitaly io avokoa izy ireo. Eny Andriamanitro, tononona mbavaka ihany koa ny ao ato amin'ny hôpitaly noa. Ianao any Andriamanitro ny tahan'ny mpitsabo rehetra sy ny marary rehetra ao. Ny hôpitaly centre hospitalier universitaire ao Soavinandriana ihany koa, dia reto service reto izany: ny service natologie pédiatrique, néonatologie pédiatrique, sy ny service ao amin'ny bâtiment ristorceli. Ianao any Andriamanitro no hiasa mpitsabo rehetrarehetra ao koa isa-tsokajiny, ka ahita fahombiazana koa izy ireo. Ary ihany koa ireo marary rehetra dia ianao no anendry ny loharanona retiny amin'izany. Dia tsy adinonay koa Andriamanitro ny mitondra-bavaka ny olona marary rehetra ao an-tranony. Mety tsy ampy ny saram-pitsaboana, mety tsy ampy ny enti-manao. Mangataka aminao zay Andriamanitro, ilay ianao manan-karem-pahasoavana, mba hamindra fo amin'izy ireny, ka hanome fahafahana manokana ho an'izy ireny mba hahafahany tsabo. Dia voninahitry naranao rery ihany anie Andriamanitro ny valim-bavaka izay ataonao amin'izy ireny tsiraray avy, ary inonay sahady izany. Dia tonononay izany vavaka izany miaraka amin'ny famelanao ny eloka tsiraray avy. Amen.
tonga Jeso zanaky n'Israël viantrasy na muzikio matizifa mitsanganindra hanamahina nizainy fidiniso hazoantoka niavizao favelona ny mpamonjy ny tahotra mbola sasigolao fiainantsambatra ny voavonjy mamiery ny zazakely mamelome lona toko tsy namanay livelively hanatrika ny hoavive lona Jeso azo antoka ny hoavizao favelona ny mpamonjy ny tahotra mbola sasigolao fiainantsambatra ny voavonjy azo antoka ny hoavizao favelona ny mpamonjy ny tahotra mbola sasigolao fiainantsambatra ny voavonjy isaorantsika Andriamanitra fa zava-dehibe ny fahafahantsika miaonandray ary mifampahery ao anatin'izao fotoana ny vatsim-panahy izao amin'ity sabata folakandro efa madiva ifarana ity. Zava-dehibe ny fahafahantsika mandrakariva mahatsapa fa Andriamanitra de miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika ary raha miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika izy dia noho ny fitiavany antsika izany. Nandritra ny herinandro isika dia niresaka ny amin'ilay Andriamanitra fitiavana, nahitantsika ny hoe rehefa miresaka amintsika izy dia miteny amin'ny fiteny feno fitiavana, feno fahasoavana, mitondra fanantenana ary teny fikasana zay mampiorina atsika ao amin'izany fanantenana izany. Nanolotra ihany koa izy fanomezana sarobidy de ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany ny ainy manontolo ary mifidy na ny marimarina kokoa manokana fotoana
be indrindra ary raha ny tiany aza dia onona eo amin'ny fiainantsika mihitsy mitady fotoana tsara kalitao izy arana amintsika fotoana mamy ahafahantsika mahatsapa ny fitiavan'ilay Andriamanitra antsika ary manendry ihany koa izy mikasika antsika ny fontsika satria ho amin'ny famonjenantsika zany miasa izy ary ho asa zay ataon'io de tsy mitsahatra mihitsy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amin'ity fotoana ity izay fampaherezana manokana ho vatsim-panao antsika dia iresaka ny amin'ny hoe fitiavan'Andriamanitra miasa ho famonjena antsika koa manasa antsika rehetra mba anokana fotoana fohy hiaraka hivavaka isika. Misaotranao mandrakariva zay ray tsara indrindra zay ny an-danitro nanomezanao anay ny tontolo andro ny sabata ahafahanay mandray ireo tombontsoa rehetra vokatry ny fahatsapana ny fanatrehanao ianaranay ihany koa mankasitraka ny asa izay ataonao anay eo amin'ny fiainany andavanandro amin'izao fotoana izao dia sokafo mandrakariva ny fomam-panahinay mba ahafahanay matakatra ny asa famonjena zay ataonao mba ahafahanay mahazo antoka izany famonjena izany ho an'ny hoavinay koa ameteza tompo ny fananao masina mihitsy no ialolalana ny teny rehetra ka hifantina izay tena mahasoa fiainam-panahiny tsirairay avy araky ny fatrapononay avy ny anaran'i Jesosy Kristy no anonona mivavaka. Amen. Andriamanitra ihany no afaka miantoka ny famonjena ny zanak'olombelona. Andriamanitra ihany dia ilay mpamorona no afaka miantoka na afaka mamonjy izay voary na izay ny foroniny. Tsy azontsika atao ny ilaza manao hoe izao hamonjy anao nefa samy voary isika. Fandrika ny mety hiditra traminy hoe andeha aho aka ny toeran'ny Kristy ka ho fatoanao. Efa nataon'Andriamanitra fanomezana sarobidy ho antsika ny zanany. Izy tenany tonga nofo Andriamanitra ilay teny tonga nofo nonona tamintsika no efa nanatanteraka namita izany drafim-pamonjena izany ka maty isolo asianao. Asan'Andriamanitra ny famonjena. Andehane asaina isika amaky eo amin'ny Isaia 3:7 ka ny 9:1. Isaia 3:7 ka ny 9:1. Zao no fanambarana. Izao de zao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Jehova moa no miteny eto nampitondraina ny mpaminany Isaia. Zava-dehibe ny mahafantatra fa tsy afaka mamonjy ny tenany ny olombelona ary tsy afaka mamonjy olona hafa ny olona anankiray. Zany hoe ny samy zavaboary zany tsy afaka mifamonjy raha resaka famonjena ny resana. Tsy maintsy Andriamanitra no miditra antsehatra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 dia manamafy izy ho atsika izay kristianina mino fa Andriamanitra dia Andriamanitra tokana ilay mpamonjy ary miseo amin'ny alalan'ny zanany ihany koa izy izay namita izany drafim-pamonjena izany ary ny fanamasina izay anatanteraka izany any am-potsika. Asan'ny apôstôly 4:12 vakitsika amin'ny anaran'ny Kristy manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona azahoantsika famonjena. Kristy ny resahany amin'io
milaza amintsika zany fa ny resaka famonjena sy ny drafitra fanatanterana n'zany a de asan'andriamanitra fa ny anatanterana azy kosa de izasy ianao isika zany a no sujet ho amin'ny famonjena izasy ianao fa ny mpanatanteraka azy a dia andriamanitra atrany zao mantsy fotokevitra ao ampon'andriamanitra mihitsy eo amin'ny fomba fiasany am'zany famonjena izany a de hitantsika ao amin'ny petera faharotoko fahatelo andiny fahasivy raha misy zany ataotsika hoe karazana sary anohatra manontany hoe andriamanitro ahoana moa zany mba eritreritrao makasika ny taranak'olombelona momba ny resaka famonjena de zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maropo aminareo izy ka tsy tia nisy overy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra tsy tia nisy overy ny olombelona tsirairay izasy ianao tsy tia nisy overy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana avokoa isika rehetra io fibebahana io mantsy no anisan'ny fototra anankiray a izay ahafan'andriamanitra manamarina ny mpanota iray rehefa tsy miaika izy ny fadisony any hoe tsy manaiky izy zany ampahafantarin'ny fanamasina hoe zao le fadisona mirimbelona izy dia tsy ho tonga am'ty hoe fibebahana ity satria na izy ara tsy iaiky ny fahotany fa nitanjon'andriamanitra kosa ho amin'ny famonjena de mba tsy hisy overy fa ho tonga amin'ny fibebahana ny olombelona rehetra ary zany mihitsy ny sitrapon'andriamanitra andeny ho jerentsika eo amin'ny Jaona toko fahenina andiny ny faefapolo Jaona toko fahenina andiny ny faefapolo vakitsika zany amin'ny anaran'i Kristy fa izao ny sitrapon'ny raiko Kristy no miteny dia ny ahazony zay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany izay rehetra mijery ny zanaka io le raisaka finoana izy io any amin'ny Hebreo toko faharoambifolo de milaza izy hoe mibanjina ny Kristy ilay tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy zava-dehibe ny mahalala fa tsy tian'andriamanitra isy overy ny olona raha ny sitrapon'andriamanitra de ny olombelona rehetra ao anatin'izany izasy ianao ny azo famonjena fotokevitra fitiavana zany tsy manavakavaka fa matoa zany a misy ny antsoina hoe very dia safidin'ny olombelona izay malalaka ny mahatonga n'izany ka misy antsom-pitiavana izay nentina tamitsika andehany ho jerentsika ny Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa ka ny andininy fahavalo sy ny fahafolo io antsom-pitiavana io de sady karazana fampafantarana izy io fanomezana fahalalana manao hoe fa fahasoavana neny namonjena antsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa famomezana avy amin'Andriamanitra ny andininy fahafolo fa asan'Andriamanitra isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo andehanantsika asa tsara zay efa namboarin'Andriamanitra no andehanantsika eo aminy zava-dehibe ity fanambarana ity satria karazana antso manokana atao amintsika izay mbola resy lahatra ny aminy hoe mety tsy ampy tsara lay asan'Andriamanitra ao midrafim-pamonjena fa alao mba asiana asa ampiana fanolora-tena manokana fandavan-tena ilayntsika zany ary mahasoa antsika izany satria mahasoa ny hafa eo amin'ny fampitantsika ny filazantsara fa aoka azava amintsika fa fahasoavana no amonjena antsika amin'ny finoana hara misy asa tsara tokony ho atao de zao efa asa efa namboarin'Andriamanitra raha teo zany mba andehanantsika eo aminy any amin'ny fanamboaran'Andriamanitra atsika any amin'ilay hoe Andriamanitra miasa mamonjy atsika no ahafahantsika mahita fa misy asa zay ampanaovan'Andriamanitra atsika efa vokatry ny finoana zany fa tsy fitadiavana famonjena na fitadiavana sitraka amin'Andriamanitra ny zavatra tena tokony
ipetraka tsara ao anatin'ity antsom-pitiavana ity de izao izay hitantsika eo amin'ny titosy 2 ka ny 11 zao ny fanambarana fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra tsy akanavaka fahasoavan'Andriamanitra no aseho ka rehefa jerena ny 7 ka ny 5 de hoy izy manao hoe fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona de tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana zay ataontsika fa araky ny famondram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavaozana ataon'ny fanamasina io ilay nambara teo Andriamanitra ray no efa namolavola ny ty planina ity dia tamin'ny alalan'ny Kristy zana no namitanany izy io fa amin'ny alalan'ny fanamasina kosa no anatanterahana azy amin'ny fomba feno raha manaiky isika raha toka mino isika fa tsy mila ampiana intsony ny asa mpamonjena afana mahazo antoka ny famonjena antsika mety misy karazana asa izay angatana mba ataonao mety mila fandavatena sy fanolora-tena manokana zany ataovy azo antoka fa vokatry ny finoana zany vokatry ny fanamboaran'Andriamanitra antsika fa tsy ezaka avy amin'ny tena antsika fotsiny kely loatra mantsy ny elanelan'izy io fandrika io ary marefo ny maha-olombelona atsika ka raha to solafaka isika any amin'ny ezaka fotsiny dia haka ny toerany asan'Andriamanitra izany ary tsy afahantsika mahazo antoka tanteraka nisy fotoana ao amin'ny Matthieu 7:10 zay tsy ho jerentsika eto moa fa azonareo jerena any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy nisy tovolahy anankiray nanatona an Jesosy ary nilaza izy fa efa mpitandrina ny didin'Andriamanitra hatramin'ny fahakeliny ninona lalàna zay nitononona teo anatrehany mbola tsy manomboka akory ny fanonona azy na hoe mbola vao manomboka fotsiny fanonona azy tsy vita hatramin'ny farany de efa miteny izy hoe efa nitanterahako zany hatramin'ny mbola fahakeliko ohatra ny hitako ery Kristy saika hiteny hoe ka inona ary ny mbola antony anatonanao aka anontanianao hoe inona ny ataoko mba azahoako ny fiainana mandrakizay fa izany fanatonany ty lehilahy ity any Kristy niaraka amin'izay fanontaniana zay de fanaporofona fa tao anatiny zany zavatra nataony hatramin'ny fahakely mandra-pahalehibeny zany izy de mbola tsy nanana antoka amin'ny fiainana mandrakizay tao anatiny satria niankina fotsiny tamin'ny ezaka nataon'ny tenany fa tsy fanandramany ny finoana mandray famonjena izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra tonga amintsika ny antso amin'ity takariva ity satria hiatrika herinandro vaovao isika zao no fanambarano amin'ny Romanina 2 antsom-pitiavana tokoa izy ity ny 14 de hoy izy hoe sa amahivonao ny areny famoram-panan'Andriamanitra fandeferany faharipony satria tsy fantatrao fa ny famoram-panan'Andriamanitra io de mitaonanao ibebaka mazana no mibebaka ny olona satria matahotra ny vokatry ny fahotana zay nataony fahadisoana zany fantany mantsy fa rehefa voasoratra ny lalàna ray ka dikaina de misy vokany hany ka tahotry ny vokatry ny fahadisoana fotsiny no mahatonga ny olona iray ibebaka tahaka ny ho atsika zay efa mananjanaka de mahita nyreny zanatsika ireny rehefa manao fahadisoana tsy mbola vonona ny ibebaka izy na ifona fa rehefa mitoditodika isika manao hoe anakaiza lay hazo teo de maika izy mifona fona dada fona neny tahotra hazo tahotra kapoka
raha ohatr'izay no fanandraman'ny finoantsika eo amin'ny ara-panahy dia mifanohatra amin'ity antsom-pitiavana ity. Sitrak'Andriamanitra ny hanompontsika azy, sitrak'Andriamanitra ny andehanantsika manakaiky an'Andriamanitra mandritra ny fotoana izay andrasantsika ny fiavian'i Kristy mba ho vokatry ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra izay maro-po amintsika, mandefitra ary manana famoram-panahy mitaona ho amin'ny fibebahana marina tokoa. Tiako raha mba ho fanandramantsika izany. Ary raha efa fanandramanao zany talohan'izao dia amafisina izany satria hoentintsika ambavaka. Ary raha ohatra ka nanana fahazarana ianao teo aloha mifanohitra amin'izany dia tonga ny fotoana napana hevitra. Enkina tanteraka amin'Andriamanitra mpamorona satria asan'Andriamanitra ny mpamonjy, ny mamonjy antsika. Koa sitrako indrindra ny anonona vavaka mba ahafahantsika miroso bebe kokoa hatrany amin'ny fanandrama ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra fitiavana nefa ihany koa antoky ny famonjena antsika. Andeha ary hiara hivavaka isika. Mankasitraka anao zay tompo noho ny fahafahanay manana tombontsoa mandrakariva. Mifampatsiaro fa mamonjy ny taranak'olombelona ianao amin'ny fahasoavana raisina amin'ny finoana. Ary asanao tokoa izahay mba ahafahanay manao asa tsara vokatry izany finoana izany. Aza velanao hanana hafanampo fotsiny izahay ka hiezaka anamarina ny tenanay amin'ny alalan'ireo asa tsara izay heverinay fa mahasolo ny asanao. Tompo, mampianara anay. Ary aoka ny fitiavanao mihitsy izay asehonao amin'ny alalan'ny antsom-pitiavana, faharetana, faharo-po no anetsika ny fiainam-pananay mba ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa ka ho vonina ny andray ny fanamarinana avy aminao, fanamasinana izay ataonao. Koa sitrakay tompo raha mba ho tanterahanao aminay ary izao tsodrano izao raha mamarana ity fotoana ity zay ahafahanay miatrika indray ny herinandro vaovao izay misokatra. Ny fitiavanao Andriamanitra ray ane mba hamelano antsy fataterahanay tamin'ny lasa rehetra. Fahasoavan'i Jesosy Kristy zanakao ane hanomezanao anay ny hery ahafahanay manohitra ny ratsy ka itehirizanao anay ao anatin'ny fahasoavana ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa. Ary fampiraisana avy amin'ny fananao masina ne no hitehirizanao izany finoana hitarika anay ho amin'ny famonjena izany. Koa raha ho avy tsy ho ela amin'ny raha onylanitra ianao Kristy dia tsy hisy ho latsaka tokoa izay rehetra na iray asa satria izany no sitrakao. Tonoana ny vavako amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy. Amen. Dia ny farana sady ny vatosoa ny sabata mahafinaritra izay ny rahantsika teto. Sady, rinoko fa nahita fifaliana avokoa isika tany tokantrano tany. Ie. Dia ny firariana hoe izay fitahinany raisitsika androany izay dia tehirizo dia hoentina amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Dia aza dino fa ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ka na inona zavatra ho lalovantsika indray mandritra ny herinandro vaovao dia eo ilay tanan'i Jehovah. Dia aza dino ihany koa fa Jesosy no ilay tanana mahavonjy azahoantsika
fiainana fiainana mandrakizay dia mirary soa antsika tsirairay avy indray ary samytain'andriamanitra mandrapy io